antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapaka-feno ao aminao sy ny ankohonanao. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ry havana malala ao amin'ny Tompo. Mbola fahako indray tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao vocal izao izay hoentina indray hitondrana ny tenin'Andriamanitra dia ny sakafom-panahy izany. Alohan'izany ary izay ianoantsika ny tenin'Andriamanitra mitondra ny lohahevitra hoe valim-bavaka dia andao antsika hiara hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Endry Jehovah Andriamanitra iray zanaka fanahy-masina avy indrindra izay mitoetra any an-danitra, mbola tsy mitsahatra misaotra sy mitery mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, satria mbola noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao no natao izao anay. Misaotra Jesosy raha mbola omenao ny tombon'andro izay afaka hihaino ny teninao, ka amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka amin'ny fanatrehanao Jesosy manatrefeny dia manatrefeny, ary ny fanahinao masina maherin'ny Jesosy hanenjy ny lelako indray, hanome ny lelany toy ny efa mahay, ary rakofiko amin'ny rahanao soa ilay ratsaka teo Kalvaria, ny teny rehetra izay olazaina eto mba ny sitraponao ihany no tanteraka eto fa tsy hanana an'ilay ratsy fahefana. Ny devoly Satana fahavalo kosa dia tsy manana ny tsara eto fa roahana any amin'ny tany tsisy olona tsisy rano tsisy zava-manana ihany, tsy hanana anjara na amin'ny saina na amin'ny tena na amin'ny fanahy. Izay rehetra tsy mitondra fifatohana didinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny fanahinao mahery no ameno eto Jesosy, afeno izay hosory indray ny vavako Tompo mba hiten'ny fahatsaranao, hiten'ny fahasoavanao amin'izay rehetra mandre, ary ny kasiho ny fony rehetra izay mandre izao teny izao Jesosy mba ho tanolonaka anirin'ny teninao. Voninahitra Jesosy Kristy Tompo dia ho anao rireny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleloia. Amen. Arak'izay ry havana malala dia ny lohahevitsika hoe valim-bavaka dia ndaontsika hijery tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Luka toko faha 20 dia manomboka eo amin'ny andininy voalohantsika no hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny sora-manjo moa dia hoe ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka. Vakiantsika ny andininy voaloha ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, dia nanao hoe nisy mpitsara teo an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe ome rariny aho amin'ilay mananady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampasositra ahy. Ary hoy izy ny Tompo, ianao izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidy mivaha izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny mifaingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Aleloia. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia mifandraika amin'ny lohahevitsika hoe valim-bavaka, ary raha mihaino tsara tsika, raha mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra dia voalaza ato ary voafehany ity ny zavatra izay lazain'i Jesosy Kristy Tompo tenany. Nilaza izy fanoharana amina vehivavy iray mpitondra tena izay naherinangataka. Rehefa tsika moa miteny izany hoe mangataka izany dia ataontsika hoe nahery mivavaka izany, satria efa voambary eo ambony eo ihany koa ny tenin'i Jesosy manao hoe hozy izy hoe fa tsy mety hozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva. Dia ilaintsika no mivavaka mandrakariva, ary matoa misy natao hoe valiny dia misy zavatra nangatahana izany ao, izany hoe misy zavatra nangatahanao tamin'ny olona nataontsika tsika amin'ny maha-olombelona izany, dia matoa koa ianao mangataka amin'ny olona anankiray dia fantatrao hoe manana iny olona iny, manana an'ilay zavatra ilainao izy, dia izay no asahinao mangataka aminy, ary mananteny ianao hoe ahazo aminy. Nefa misy fotoana indraindray ireny olona izay hoe fantatsika fa manana izay ilaintsika ireny, ary antenaintsika hoe avondry antsika, misy fotoana izy
tsy afaka mamonjy antsika ary tsy manana ilay zavatra tadiavintsika fa fieritreretantsika fotsiny no manendry antsika hoe manana iny olona iny ary mavonjy anay dia atenay-tsika ary rehefa tsy manome amin'ny fotoana iny ilay olona indraindray dia lasa sorenitsika, lasa tezitsika hoe sarotsarodiny, ratsy saina, lasa manana fiteny hafahafantsika rehefa tsy mahazo an'ilay zavatra izay tadiavintsika. Fa eto ny tenin'Andriamanitra ry havana ary ataon'i Jesosy fanoharana mihitsy hoe misy mpitsara tsy marina hozy izy nataony ary tsy matahotra an'Andriamanitra dia nitaraina n'ity vehivavy atao hoe mpitondra teny ity ary tsy nanome an'ilay olona aloha izy fa avy eo izy nisaintsaina ihany hoe omeko ihany fa manjeraka anay raha hitady eo foana isan'andro dia lasa tezitra eo foana isaky ny mahita azy dia hoy izy ny tompo hitanareo va hozy izy nilazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra ve hozy izy nataony tsy hanome rariny ny olom-bofidiny. Amen. Ry havana malala ao amin'i Jesosy ianao izay mian'izao teny izao izay rehetra atao hoe olom-bofidy dia olona nofidiana izany hoe nalaina tany amin'izao tontolo izao olona voavela heloka, olona miverina amin'Andriamanitra, nandao ny fahotany rehetrarehetra, niala tamin'ny faharatsiana rehetrarehetra ka nanaiky nanjay an'i Jesosy ho tamin'ny mpamonjy ny fiainany ary mino ny anaran'i Jesosy, mino izay rehetra teny nolazain'i Jesosy ka maka-toa an'izany no atao hoe olom-bofidy. Ka eto Jesosy Kristy toy miteny mihitsy hoe mova hozy izy nataony Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-bofidy fa izy hozy izy izay mitaraina aminy andro manalina ary mbola nitsinjiny koa ary hitarejetra ve izy hozy izy nataony ary moa hitarejetra va izy. Ry havana malala izany teny izany dia mampahery ary ananana finoana be hoe ny olom-bofidin'Andriamanitra izany izay mitaraina amin'ny andro manalina dia miaino azy Andriamanitra. Izany hoe ny olona mandeha amin'ny fahamarinana, ny olona maka-toa ny tenin'Andriamanitra ilay ataoko hoe olom-bofidy teo izay efa nazavaiko teo aloha hoe inona ny atao hoe olom-bofidin'Andriamanitra. Ka rehefa mitaraina aminy ny olona iny dia miaino any an-danitra izy ary tsy hitarejetra mihitsy izy fa omeny azy izay rehetra angatahany aminy. Nefa koa Jesosy Kristy tompo eo ambany eo izy dia mbola miteny mihitsy hoe kanefa hozy izy rehefa misy izay teny izay, kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ry havana ao anatin'ny fangatahana koa nefa na dia vao olom-bofidy ary ny olona iray dia angatahana mihitsy ny finoana satria rehefa tsisy ny finoana ry havana dia tsisy afaka hiasan'ny fanahy-masina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Raha tsy amin'ny finoana dia ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo voalohany izany. Finoanan'Andriamanitra iray zanaka fanahy-masina izay inoantsika fa mifanahy izy ary maheno ny fivavakintsika ary mandray izay rehetra mitaraina amin'ny andro manalina ary tsy hitarejetra izy fa raha tsika izany tsy manana finoana dia aza manantena ahazona inana any amin'ny tompo izany olona mihanahana sy tsy manam-pinoana an'i Jesosy izany. Fa matoa izany tsika mangataka amin'Andriamanitra ry havana dia mila mahafantatsika hoe misy an'izay ilaintsika eo amin'Andriamanitra dia mila inoantsika ilay zavatra angatahantsika fa ho azontsika dia ho tonga amintsika mivarim-bavaka. Misy anefa ary no hanamafisako an'ity tenin'Andriamanitra ity izay lazaiko hoe miaino an'izay mitaraina amin'ny andro manalina Andriamanitra dia tsaroantsika ny tantaran'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta. Nisy fotoana ny zanak'Israely tena hoe nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra iray izy noho ny fanompoana mafy nataon'ny Egyptianina taminy ary vakitsika ny tenin'Andriamanitra hanamafisantsika hoe Andriamanitra dia mpihaino vavaka izy ary matateraka ny teny rehetra izay nalaoko ny vavany izy ary izay teny fikasana rehetra nolazain'ny vavan'Andriamanitra ry havana dia tsy maintsy tanterahany satria tsy olombelona izy na ka handaingana olombelona izy ka mitaka ka raha araka ny sitrapon'Andriamanitra no angatahanao zavatra aminy dia minofa ho azonao izany raha araka ny sitrapony izay voasoratra anatin'ity baiboly ity. Hitantsika tsara ry havana fa antsinjiko kely ity fanamafisana kely hoe raha mahatsiaro tsika ny tantaran'i Abrahama. Reto zanak'Israely reto tamin'izany fotoana izany mbola vao i Abrahama rery no voafidin'Andriamanitra, voanjon'Andriamanitra dia efa nanome teny fikasana ny Abrahama izy fa ary nisy teny nomeny Jehovah ny Abrahama hoe ny taranako izy dia hanompo firenen-kafa 400 taona fa rehefa afaka izany izy dia hamonjy azy ary hitondra azy eto amin'ity tany ity.
Dia izay teny fikasana nataon'i Jehovah tamin'ny Abrahama izany no tanteraka tamin'ireto zanak'Israely reto ka rehefa tapitra ny 400 taona dia nanomboka teo amin'izay zanak'Israely nitaraina tamin'Andriamanitra. Nefa ry havana, izay zavatra hoe ho hamonjen'Andriamanitra sy namaly mivavaka azy dia zavatra efa voasoratra, zavatra efa voatendran'Andriamanitra ho ataony amin'ny zanak'Israely ilay izy, fa tsy hoe noho ny fitarainany zanak'Israely fotsiny, fa noho iny koa nefany no nahatsiarovan'Andriamanitra azy ilay teny izay nataony tamin'ny Abrahama noho ny fitarainany zanak'Israely iny. Ka itsika koa izany eo amin'ilay fangatahana dia misy zavatra mety hoe nangatahantsika dia nangatantsika dia mety hoe adinidinitsika ilay izy avy eo dia tsy nangatahantsika intsony. Misy fotoana nefa izy io izany dia mila hampatsiahivontsika an'Andriamanitra ary hoentintsika amin'ny alalan'ny teniny izy dia mahatsiaro an'iny teniny iny izy tonga dia mamaly ny fivavakantsika. Ary hitantsika tsara ny tantara zanak'Israely fa miteny mihitsy izy eto amin'ity Exodosy 3:7 mivaky toy izao ny ten'Andriamanitra manao hoe: ary Jehovah, ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny nataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelo dia efa hidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soso malalaka, dia amin'izay tany todratro nosy tantely. Amen. Antseo no vakiako fa afaka mamaky ny toy andrehetra ianao fa izany teny izany avana dia manambara hoe mahita Andriamanitra, fantany raha misy zavatra angatahantsika na mbola tsy miloabavintsika dia efa fantany hoe ilaintsika izany zavatra izany. Fantatra Andriamanitra izay mahasoa antsika, fa ozy ny teny hoe izao mahalala ny hevitra izay heverana anareo dia hevitra mahatonga fiatanana fa tsy loza. Ka tsika izany ry havana dia mila mahatoky amin'ny vavaka izay ataontsika, na inona fangatahantsika na zava-panano angatahantsika dia manana fahatokiana, manana finoana. Ny mety hoe zavatra ilaintsika amin'ny fiainana ny angatahantsika, manana finoana. Mety hoe fanasitranana ny angatahantsika, manana finoana. Asa, vady, fahendren'ny zanakitsika, manana finoana ry havana malala, fa izay manam-pinoana no hamarinina, satria ny finoana ihany no hanamarinana antsika. Io finoana io dia avamam-po io, ary Andriamanitra mahafantatra an'io. Na dia tsy hiteny ary ianao hoe izaho mino, Andriamanitra mahafantatra hoe mino ianao na tsy mino. Ary izy dia mihaino ny fitarainan'ny olom-bofidiny izy. Niza mitaraina aminy dia hitany io, fantany io, ny fahoriana izay misy amin'ny fiainantsika. Mety hoe ory ianao amin'ny fampiasanao, ampahorian'ny mpampiasanao ianao, ampahorian'ny mpiara-miasa aminao ianao, dia mitaraina amin'ny andro aman'alina ianao, mitady asa hafa ianao mbola tsy mahita foana, fa izao manana finoana fa omeny Jesosy ianao izany ary mandehana amin'ny sitrapony, mandehana amin'ny fahamarinana. Ataovy izay rehetra lazain'ny tenin'Andriamanitra dia miandrasa amin'ny faharetana. Fa misy fotoana koa nefa ry havana eo amin'ny fanompoana dia misy fotoana ohatran'ny tsy mahazo valim-bavaka mihitsy ny olona anankiray, satria ohatran'ny hoe Andriamanitra moa izany mahalala ny fangatahantsika rehetrarehetra, fantany daholo ny fangatahantsika. Ary misy koa nefa ny zavatra angatahantsika izay tsy omen'ny Tompo, satria Andriamanitra dia fitiavana, ary noho izay fitiavana antsika izay dia fantany hoe tsy zaka antsika iny matoa tsy omeny antsika. Misy zavatra izany tsy omen'Andriamanitra antsika mihitsy satria fantany hoe tsy zaka antsika, satria mety hoe raha omeny antsika ilay izy dia iny fotoana azahoantsika izy iny dia mety misy ny ala, misy ny embitra, misy ny varimbariana, lasa manakalo azy amin'iny zavatra iny dia Andriamanitra nefa sarom-piaro izy, tena fitiavana izy ary tena tiantsika. Ny olona nofidiany dia tsy tia ny embitra intsony izany mihitsiny. Ozy izy hoe ny oloko marina dia velon'ny finoana, fa raha miembitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Dia izay mahatonga azy tsy manome antsika ilay zavatra tadiavintsika, satria fantany Andriamanitra izany dia mila ataontsika tena hoe ao anatintsika mihitsy hoe lehibe Andriamanitra, tompony zavatra rehetra izy, ary mila apetrantsika foana izany eo amin'ny fiainantsika mba ahafahantsika tena hoe manana firaisana aminy, manana tena hoe fahatokiana azy dia mila apetraka amin'ny Andriamanitra azy hoe lehibe noho ny lehibe izy, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy, tompony tompo izy, izy ny tompon'izao rehetra izao, izy ny namorona izao rehetra izao, na ny hita na ny tsy hita, izy ny tompon'ny harena rehetrarehetra, mpanjakan'ny harena Andriamanitra. Ka matoa izany mbola tsy azonao ilay valim-bavaka dia tsy izany no entinao himononana na entinao handeha hiembitra,
fa zao hoe tedavy hoe inona ny antony izay mahatonga an'izay valim-bavaka izay tsy tonga. Mety misy koa zavatra ataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahatonga ny valim-bavaka eo amin'ny fiainantsika. Mety misy hoe omeny mangataka tsika zavatra anankiray, ohatra mangataka ao anatin'ny ohatra hoe mangataka tsika hoe mba omeo asa za Jesosy dia rehefa omena asa ianao dia mandray karama ianao dia inona ny ataonao? Andanianao, lanianao amin'ny filanao ilay vola azonao amin'ny asanao. Lasa tsy mahatsiaro ianao na dia manohana ny asan'Andriamanitra arany, fa lasa mahihatra ianao vao hoe misy resaka fanohanana ny asan'Andriamanitra. Misy koa indraindray mangataka trano tsika, dia rehefa omeny tompo antsika ilay trano dia lasa maninona? Mety hampanofahantsika, hanaovana bara, hampanofahantsika, hanaovana lanonana izao tontolo izao. Nefa antsika nangataka sy nitalao ery teo anaty an'Andriamanitra, tsy nentsika ilay izy nanomezana voninahitra aminy fa nentintsika laniana tamin'ny filana. Dia izay tsy sitrapon'Andriamanitra izany izay zavatra izay. Satria Andriamanitra matoa izy nanome zavatra antsika dia izy no tokony hoterahintsika sy amentsika voninahitra, izy no tokony hasandratsika ary izy no ataontsika centre eo amin'izay zavatra rehetrarehetra nomeny antsika, satria ilay izy atao hoe valim-bavaka ry havana. Valim-bavaka izany Andriamanitra izany namaly vavaka antsika dia maninona? Izy no nomena voninahitra fa tsy izay tiantsika. Tsy indray nanaovantsika tsinitsinina azy rehefa azontsika ilay valim-bavaka, tsy indray ny andehanantsika hembotra hiala amin'ny finoana rehefa omena antsika amin'ny valim-bavaka. Fa rehefa mahazo valim-bavaka ianao dia tokony vao maika hitombo finoana ianao ary vao maika ho fantatra hoe misy velon'Andriamanitra izay tompoko ary vao maika hifaly sy ravo amin'ny Jehovah ianao izy biravoravo amin'ny Jehovah hozy izy dia omena anao izay iren'ny fonao. Ilay havana malala ao amin'ny tompo izay mandray izao teny izao. Tiantsika Jesosy, tena tiantsika Jesosy ary tsisy tiany heverintsika na dia iray akory ary, fa ny zavatra takiny amintsika fantany izay ilaintsika ary afaka omeny antsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary efa nomeny antsika io, ny aina izy hamoana ny finoantsika, maika va izay zavatra izao efa nomeny antsika izao rehetra, matoa tsika nampisiny teto, izy no namorona antsika ka nametraka antsika teto, efa namboary ny zavatra rehetra izay vao nampisiny olombelona izy ary nampanjakany tao ny zanak'olombelona. Fa inona ny zavatra nahatonga antsika zanak'olombelona hoe lasa voaroaka tao amin'izany fiadanana be izany noho ny fahotana, noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay nidikan'ny Adama sy Eva, dia lasa ny hoe ny hatsembohan-tavanao ny hinananao. Fa mila zany tsika ry havana manao ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny sitrapon'i Jesosy, izay rehetra tenin'i Jesosy dia mila rahantsika ary mila miandry amin'ny faharetana ihany koa tsika. Mila mangataka sy miantry mandrakariva, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Dia mila tsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra satria tena ilain'i Jesosy izany. Hanamafisako an'ilay teny izay nolazaiko teo hoe misy amintsika mangataka nefany avy eo ilay zavatra angatantsika laniantsika amin'ny filantsika dia tsy mahazo intsony tsika avy eo rehefa mangataka. Na koa efa fantat'i Jesosy ny zavatra saintsainao alohan'ny angatahanao vavaka, fantany koa io na dia mbola tsy misaintsaina ary ianao hoe izao no ataon'ity olona ity vao azony ity, satria Andriamanitra ny tompon'ny fiainantsika ry havana malala. Ato amin'ny Jakoba 4:4 ny teny izay milaza an'izany teny izany eo amin'ny 9:3 no vakiako amin'ny ratsosy manao hoe mangataka hozy izy ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Ry havana, tenin'Andriamanitra ity ry havana dia fiainantsika zanak'olombelona rehetra dia voasoratra ato. Misy amintsika tsy mahazo valim-bavaka satria maninona? Diso fangataka. Ary io fangataham-bavaka io koa izany ry havana tsy injiko eto fa mila tena hoe presizenao hoe iza ny Andriamanitra angatahanao ary mila presizenao hoe inona ny zavatra angatahanao. Raha misy izao olona mangata-bavaka izy miditra amin'ny fifadikanana, mila presizena tsara izany hoe ity no zavatra angatahako amin'ity fifadikanana ity, fa tsy hoe mivavaka ianao dia hanao fifadikanana dia mivavaka fahoamy fotsiny, fa tena mila presizenao mihitsy ary tena miresaka amin'ny Jesosy mihitsy ianao izany hoe mifanatsika. Tsika koa rehefa mivavaka dia mila fantatsika hoe eo Andriamanitra. Miandrandra lanitsika dia eo ambony lohantsika izy, todika vitsika dia io izy, havanantsika dia io izy, eo alohantsika, ao aorianantsika izy, manodidina antsika izy, manerana antsika. Ka rehefa mivavaka tsika dia tsy tokony amin'ny fisalasalana fa tena hoe en personne. Andriamanitra mandray izy, miresaka izy ary mamaly izy.
Tsika dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, fa mbola misy ny Andriamanitra miteny. Hoe miteny izy mamaly ny vavaka ataony, hoe vavaka ianao dia izy dia mamaly ianao. Mety io amin'ny alalan'ny teny faminaniana, na amin'ny alalan'ny tsinjimanja, na eny amin'ny alalan'ny hoe mpanompon'Andriamanitra voaositra no andrenesantsika an'izay valiny izay. Andriamanitra dia fanahy izy, ary ny tena hoe Andriamanitra izany dia akaiky an'izay rehetra mitady azy. Na iza amin'ny iza mitady azy, tena mitady azy amin'ny marina tokoa, amin'ny fony rehetra dia mahita azy. Andriamanitra ry havana tsy sarotra dia tavina izy, fa mora azo indrindra izy. Andriamanitra mora azo indrindra izy amin'ny zavatra rehetra. Fa ny tsy azahoantsika valim-bavaka indraindray dia miankina amintsika. Mahatonga ny fiainantsika mety hoe tsy mety, na mahatonga antsika indraindray hoe misy anie ny olona ry havana mivavaka fa very any amin'ny fahaverezany, noho ilay nataontsika ihany. Fa Andriamanitra rehefa mifidy izy dia tsy mivadika mandrakizay, fa itsika indraindray mivadibadika. Ary azo atao hoe noho ny tsy fahazahoana valim-bavaka no ivadianao amin'Andriamanitra, fa manana foana mandiny foana tena hoe inona ny antony mila dinihana foana izay, satria koa izay manompo an'Andriamanitra. Tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao, fa misy zavatra dinihana eo, misy zavatra jerena eo, hoe inona ny tsy mety, inona ny mety, satria izay mbola tsy tongavana Jesosy any amin'ny raolanitra. Ary mbola manefy atsika koa izy, misy zavatra ngeza angatantsika amin'Andriamanitra indraindray, fa mbola tefeny alohantsika, satria sao dia tsy zakantsika ilay izy. Andriamanitra fahendrena ry havana, ary fantaro hoe fitiavan'Andriamanitra anao, ny antony mbola mety tsy hamaly ny vavaka anao. Misy ny vavaka tena eo dia mivaly, fijona vavolombelona kely hoentiko. Izaho misy fotoana ny zanako izany voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany moa hijoroko vavolombelona amin'izany, fa misy fotoana ny zanako marary dia miteny amiko hoe mama eto am-bavaka dia antsoina amin'ny apelina, tsy mahina-kanina, tsy mahatsangana eo ambony fandriana, dia vao mivavaka fotsiny miantso ny anaran'i Jesosy Tompo dia tonga dia eo ilay zanako dia sitrany. Misy hery midina ao anatiny dia mahatsapa mafana, tsemoka dia eo ihany dia mahatsangana, eo ihany dia mahina-kanina. Fa misy fotoana ry havana zahan-tenako mivavaka marary, akohaka kely nefa ny andohan'izany, fa tena tsy mety sy miala mihitsiny. Avy eo amin'izay mihinana fanafody tsy mety miala mihitsy. Misy fotoana nefa ao anatiny hoe niditra fifadikanana dia izay vao afaka ilay izy, fa nahary tsara ivolana amin'izay kohaka izay. Nefa vao mivavaka ho an'ilay zanako tonga dia sitrana izy, ary isako marary izay zanako izay ka miteny amiko dia isako mivavaka dia sitrana. Fa izaho misy fotoana tena hoe mivavaka tsy mety sitrana mihitsy. Indraindray mivavaka koa nefa mihinana fanafody vao sitrana. Io koa izany tsy azo ataontsika tsinitsinina hoe mpivavaka tsika dia mety misy aretina ilaina fanafody vao mivaly ilay vavaka. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy mivavaka ianao dia valim-bavaka dia sitrana eo, fa indraindray amin'ny alalan'ny fanafody iny valim-bavaka hitondran'Andriamanitra fanasitsana nambotra aminao. Zavatra rehetra eto ambonin'ny tany ireny fanafody ireny dia natao hanasoavana zanak'olombelona. Matoa ireny nampiasian'Andriamanitra amin'ireny olona ireny, nataon'ny dokotera dia misy ny antony fanasoavana antsika izany. Misy aretina tsy mila fanafody, fa misy aretina na dia mpivavaka be mananositra ary ianao dia mila fanafody ilay izy. Ka izay izany no fampahirezana hoentiko amintsika, hoe mahereza foana isika amin'ny fanomponan'i Jesosy, ary dia foana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Dia manana faharetana amin'ny valim-bavaka, ary matoa koa tsy voavaly io, tsy voatery hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay nangatanao, fa misy zavatra takiny ao aminao ao. Dia iny zavatra takiny iny vao iny foa ianao manaiky an'ilay zavatra takin'Andriamanitra, nampandrenesiny ny sofinao, nefa ianao mety indraindray manampy-tsofina, dia nefa iny no hitondra an'ilay valim-bavaka ao aminao. Mety teny eny am-bavan'ny mpanompony eny ny renao dia manampy-tsofina ihany ianao, nefa ianao mivavaka ihany tsy mahazo valim-bavaka. Dia izao hoe manana fanetretena, manana fitiavana an'Andriamanitra, manana finoana an'i Jesosy, ary manana fahatokiana amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'izao fanompony izao sy amin'izay rehetra angatanao. Fa ozy izy hoe mova Andriamanitra, ozy izy tsy hanome rary ny olom-boafidiny, ary hitarejetra va izy? Tsy hitarejetra mihitsy izy fa omeny ianao izay iren'ny fonao rehefa mifanaraka tsara amin'ny sitrapony ny ataonao
dia manome anao izy ary mifankazara amintsitoa dia hiatanitsika fa izany ny havian'ny zo amintsika dia ny fifankazarantsika amin'Andriamanitra ary mifanamasina no arotsany hanatanteraka hamalin'izay fivavakitsika izay. Amen. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana sy ny valimbavaka kosany ho amintsika rehetra ary mifanamasina ny hameno izay rehetra tsy feno fa izaho mino hoe nandray ianao tao anatin'izay ary rehefa mahazo valimbavaka isika dia vao maika tokony faly sy hisaotra ary mandroso hatrany. Na mbola tsy azonao koa valimbavaka mandroso hatrany dia efa taro izay tian'Andriamanitra sy ny sitrapony hoe inona ny antony dia ho fantatrao izany ary misy valimbavaka tena tsy ho valian'Andriamanitra mihitsy ilay vavaka angatahany fa ho hitanao sy ho azonao ny antony iny ao aoriana kely ao. Izaho izao dia vavolombelona izany fa betsaka ny zavatra efa nangatahako tamin'ny Tompo fa rehefa taty aoriana taty dia nampahafantariny aho hoe ity ny antony tsy namaliko an'ity vavaka anao ity ka hafa indray ny fiasany ao anatin'ilay zavatra izay hoentiny aminao fa tsy araka iny izay sitraponao iny fa araka izay tiany sy mahasoa antsika. Amen. Na ny vavaka hisaotra ny Tompo ny amin'izay teny izay. Aleloia. Eny ilay Jehovah iray zanaka fanamasina tsara indrindra misaotra anao Tompo amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao anay tsirairay avy izay mino izao teny izao. Mankasitraka ihany koa amin'izany teny izany satria na ny tenako izay mitondra ny teny dia mandray ary isaorana ny anarana izao voninahitra izao amin'ny fitoerany masina indrindra. Jesosy eo tefeo ny fony izay rehetra nandray izao teny izao ary omeo anay ny fo manetry teny manao ny fo feno finoana fitiavana anao fanantenana anao ary tena hoe ampitombo eo anatinay Jesosy ny finoana mandrakariva amin'izay rehetra angatahana eo anatrehanao ary izay mino fa Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra ianao ka manome anay izay rehetra irian'ny voninahitra teo anao irery ihany Jesosy fa ny fiadanana kosa ho any izay rehetra nandray izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Aleloia. Amen.